Faly miarabantsika indray ry mpiaino malala ry mpijery malala nanaraka sy manaraka ity seminaire momba ny fifandraisana sy ny fanabeazana ity. Ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika ary anio no amaranantsika ny lohahevitra izay natao isam-piangonana fa kosa rahampitso dia hiatrika fotoana manokana isika fotoam-pivavahana amaranantsika izany herinandro ny fifandraisana izany. Omaly isika dia nresaka tamin'ny lohahevitra manokana manao hoe ny fahaizana miaino ary androany kosa dia faranantsika amin'ilay hoe fahaizana miresaka. Mialoha izany indrindra dia andeha hivavaka aloha isika. Raha eo ankehitriny izay raha hanohy ny fianarana ny teninao amin'izao seminaire izao, tompo ampio izay mba hanana ny fifantohana, hanana ny fahaiza-miaino, ka afanay mandray ny teninao indray ary mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahaizana miresaka. Toy ny mazatra dia fantanina hatrany no ambarantsika eny fa na dia mamarana asika androany fantanina hatrany ary amaly valintsika amin'ny lalan'ny toko sy andininy izany rehetra izany. Fantanina voalohany ara dia ny hoe inona ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra indrindra. Ianao ve mba afantatra izany? Hoe inona ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra indrindra? Ao amin'ny Isaia toko 7:20 ka ny andininy 9:20. Isaia toko 7:20 ka ny andininy 9:20. Dia zao no ambarany ten'Andriamanitra. Ampatsiarovy aho ka visika ifandahatra, alaharo ahy ny teninao mba hita izay mamarina anao. Ao amin'ny Isaia toko 1, fanampy an'izay. Isaia toko 1 ka ny andininy 9:20. Isaia toko 1 ka ny andininy 9:20 dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Avy ary ifandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Avy ary ifandahatra isika ho Jehova, ka tsy ny momba anao fa ny momba azy. Tsy ny momba n'Andriamanitra fa ny momba anao rehefa miantso an'ilay hoe aoka ifandahatra isika. Zany hoe hatrany amin'ny lohateny taloha dia efa nanamafy isika fa tena mahafinaritra n'Andriamanitra ny mifampiresaka amintsika. Tena tiany ny mifandahatra amin'ny zanany, ny miadevitra, ny mifanakalo-hevitra miaraka amin'ny zanany. Ary tena modely ho an'ny ray aman-dreny rehetra, ho an'ny mpiarabelona rehetra izany. Aoka ho tsapany rehetra fa tena tianao ny fampiresaka aminy. Ary tsy meny fotsiny fa ilay mifampiresaka mihitsy. Fantanina faharoa dia ny hoe inona no tokony ho tsapany ankizy eo am-panombohany ny resaka. Inona no tokony ho tsapany ny hafa eo am-panombohanao ny resaka. Malaki toko 1 ka ny andininy 2 dia hoy izy: efa tianareo aho, o Jehova, nefa hoy ianareo, inona no nentinao ny tianay? Tsy raha lany Jakoba va Esau, o Jehova? Nefa Jakoba no tiako. Efa tianareo aho, o Jehova, nefa hoy ianareo, inona no nentinao ny tianay? Ny bokin'ny Malaki dia resaka ny ataon'Andriamanitra amin'ny zanany, toy ny resaka ny ray amin'ny zanany. Ary vao mandoa izy io ka hatrany amin'ny faran'ny boky dia ahitana izany. Zany hoe resaka ifanaovana zanak'Israely sy Andriamanitra. Fa ny tena mahaliana dia ny hanombohan'i Jehovah ny resaka amin'ny fanehoam-pitiavana. Tena zava-dehibe ny hanehoantsika mandrakariva fa tiantsika ny zanatsika. Tiantsika olona mifanerasera amintsika io amin'ny fiteny mivantana na amin'ny fihetsika izany. Ny teny hoe inona no nentinao ny tianay dia maneho ny natioran'ny olombelona izay hanehoana fitiavana amin'ny fihetsika sy fiteny indray miaraka. Ary rehefa avy miresaka aminao ny zanakao, rehefa avy miresaka aminao ilay namanao, dia azonao atao ny ohatra manafisafy ny lohany,
miampofo azy raha mbola zaza izy na ankizy izy, mamiana azy amin'ny fiana misy hafanana sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny tena olana indraindray dia everitsika fa rehefa mialehibe izy reny dia tsy laina intsony izany. Tsy arakaraky ny itombon'ny taona no mampitombo ny asa saina sy ny ayay ary mampitombo ihany koa ny filana fa ny mpitiavana mihoatra lavitra noho ny tamilasa. Ary eo amin'ny fatandroany dia tsy hoe mila olona fotsiny anokatra ny vavany iresaka aminy ny tanora, fa ny mahay maneho fitiavana azy koa mandritry ny resaka ifanaovana aminy. Io no omeny ny namandratsy lehilahy na vehivavy ny zanatsika ka atamana azy ihany raha toka tsy azony amintsika izany. Zava-dehibe ny faneho-pitiavana ary azo atao amin'ny teny arahana fihetsika izany rehetra izany. Fantaniana fahatelo teny hoe atraiza no anehoantsika io fomba firesaka maneho fitiavana io. Jeremia 7:30-9 enoko fa efa itsika rehetra izany. Ao amin'ny Jeremia 1:30 ka ny 7 dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tany lavitany no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindraom-po ho anao. Ny mahatsara ny toromarika omen'Andriamanitra dia ny fahaizany mampianatra antsika amin'ny antsipiriany amin'ireo modely izay izy mihitsy no manao azy. Tsy misy elanelan-tany izay anakana an'Andriamanitra tsy aneo na hampita ny fitiavany. Kanto loatra izany sary izany. Ary eo amin'izao andro ny teknôlôjia moderna izao ry havana malala dia fiaikana ho antsika ray aman-dreny, fiaikana ho antsika rehetra ny firesahana amin'ny zanantsika amin'ny fotoana rehetra. Aingana loatra ny teknôlôjia ka aingana toy izany ihany koa ireo namana manodidina ny zanantsika mampita fitiavana aminy sy mifampiresaka aminy tsy miato. Ary rehefa tonga eo amin'ny taona azahoany mitondra finday na ny telefônina izy dia azonao atao no mandefa afatra ho azy. Mety tsy nomenao finday izy ao an-trano, fa ny tontolo manodidina azy dia misery miasa mangina hanolo ny toeranao rehefa tsy mameno azy ianao. Ary amin'ny maha-namany antsika dia tokony ho azony amin'ny fotoana rehetra koa isika ary amin'ny fomba rehetra. Anjarantsika kosa eo amin'ny faritra misy antsika ny mandresy lahatra izay fiaikana izay ka mitady ny fomba rehetra. Azo ifanankozan-kevitra izany. Aoka ho tsapantsika fa rehefa tsy isika no mampianatra azy ikirakira ny fitaovam-pifandraisana moderna dia ny hafa no mampianatra azy izany amin'ny fomba ratsy indrindra izay tsy ampozintsika. Lesona lehibe zany ry mpiaino malala. Lesona lehibe zany ry mpijery malala. Inona ny lesona volamena fifampiresahana azy? Io ny fanontaniana faefatra. Inona ny lesona volamena fifampiresahana na le hoe règle d'or ho isika? Ao amin'ny ohabolana 5:20 ka ny 9 ohabolana 5:20 ka ny 9 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Ny resaka atao amin'ny antony tena zava-dehibe ny anajana izany fitsipika volamena izany ry havana. Ary manova hevitra ny teny ampiasaina rehefa miresaka izany. Mila fahaizana misafidy eo amin'ny teny ampiasaina zany na dia amin'ny zanatsika aza. Hoy ny ohabolana frantsay manao hoe ny adala miteny izay rehetra saininy fa ny endry misaina izay rehetra teneniny. Zany le hoe toy ny paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Inona no mety hevitra zany? Ao amin'ny mpitoroteny 7 ka ny 9. Mpitoroteny 7 ka ny 9 dia hoy izy manao hoe ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra ety ambanin'ny lanitra. Ny hoe miresaka izany dia mifanohatra ny amin'ny hoe mananatra, mibedy, fa aoka ho amin'ny fotoanany izany. Nianatra amin'ny androny. Ny fibedesana ho amin'ny androny tokony habedy. Fa misy ray aman-dreny tsy nisy na inona nataon'ilay zaza dia indro izy manaloatra an'ilay fotoana mba hiarahana mifaly eo, miarahana mikorana amin'ilay zaza, fa mibedy ilay ankizy amin'ny ajotsony efa lasa. Ary tsy noheverina izy ireo akory
ny teny ho avoaka. Ary rehefa miresaka dia miresaka toy ny reny mpinamana ireny, mifampitantara, miara-miome, maneho hevitra fohy ary miano hevitra alefan'ny hafa. Mifanakaloza hevitra mikalalana ary mamelany ny hafa anio hevitra. Rehefa eo amin'ny fotoana fiaraha-mifaly zany dia mifalia. Raha misy fotoana mba hahafahanao mananatra na miteny ny zanakao na manitsy azy dia anokany fotoana izany. Foka tsy ho akambana amin'ny hoe mifaly ianao dia ao anatin'izany dia bedesinao ihany koa ny zaza. Na eo amin'ny fifandraisanantsika amin'ny namantsika ihany koa izany. Ary aoka rehefa miresaka sady miaino ianao no maneho hevitra no men'ny hafa ihany koa. Amin'ny lafininona ara no ampiarana izany. Amin'ny lafininona no ampiarana izany. Ao amin'ny ohabolana 8 andininy 13. Ohabolana 8 ka ny andininy 13 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izay mamaly teny mbola tsy re dia adalàna senatra ho azy izany. Aoka isika tsy voafatotsy ny fiahiahina. Aza alay-panahy iteny hoe efa te hivoaka ny ranoray zao ianao io. Nefa izy aza matory tsara mamaky boky eo ambony fandriana. Indraindray diso mampiteny sary loatra isika, mamelay am'le ohatra, ka mamaky ny ao an-tsainy ny zanantsika sady mamaky ny ao an-tsain'ny olona mifampiresaka amintsika. Ekena fa ilainy zany amin'ny mampanabe, amin'ny ray aman-dreny ohatra, tena mety haitsika izay izany amin'ny mampitaiza antsika, saingy tsarovy io andininy io. Mety mandalo tao an-tsainy tokoa ny zavatra iray, toa antsika ihany, saingy rehefa tsy navoakany izany dia tokony tsy ho foazina mivandravandra. Fantaniana fa 7 teny hoe inona ihany koa ny fijery lehibe mila ananana eo am-piresahana amin'ny ankizy, piresahana am-piarabelona. Ohabolana 15 ka ny andininy 7. Ohabolana 15 ka ny andininy 7 dia hoy izy. Miadiany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza aseho zay tsy tian'ny sasany olazaina. Eo amin'ny Kolosiana 7:20. Kolosiana 7:20 dia hoy izy hoe ianareo ray, aza mampasosotra ny zanakareo fa ny rao mamofo izy. Mampiala ny fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ripiany malala, ny filazana hoen'ny olona hafa ireo tsy ambaratelo nolazainy taminao. Na ny fampiasanao zany hoentina mibedy azy. Ary toy izany reny zavatra izay tsy tiany ho resahany reny, na ny fiantso azy ohatra, na ny resaka tsy tiany foazina rehefa resahanao foana, na atao fimehezana, na atao fibedesana sy ny sisa. Ny fampiasana azy reny, atao fimehezana indrindra eo amin'ny resaka izay ifanaovana dia tena nimbana maizy azy. Ary ampikorotana sy hiteraka raritsaina ho azy izany. Aza atao fimehezana ny zanakao amin'ny resaka rehetra ifanaovanao aminy. Fadio ny mametraka sy miantso azy amin'ny anaram-bositra, fa manimba ny fifandraisana sy ny tontolo anatin'ny zazy izany, na dia tsy miseho mivantana ety ivelany aza. Zava-dehibe izany fitsipika fototra izany ry havana malala. Ahoana no ampiaranao ity torohevitra lehibe ity ka hiteraka fifaliana fa tsy fahasorenana? Deutéronomie 9 ka ny andininy 7 eo ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo. Etam-pamarana nariavana amin'izany andininy zany dia zao, na ny fitaizana ara-panaza dia tsy ahomby raha tsy namany zany antsika isika mandritra ny fotoana rehetra. Ny mpanabe dia tokony ho naman'ny olona biazana. Ny sakaiza ny namany dia tokony sakaiza marina tokoa, tsy ao an-trano ihany, fa amin'ny toerana rehetra dia tokony iseho taratra sy ho tsapany ankizy fa namany isika. Ary zany tsy ambaratelo ny fahaizana miresaka. Namany, ary nanantsika sy ny zavatra rehetra noresahana teto voalaza ny tenin'Andriamanitra izany, dia anananao tokoa le fifandraisana mahomby, le fanabiazana maritra. Omba ny tokantranonao any Andriamanitra. Ka izany seminera izay niarahantsika teto nandritry ny herinandro izany, na tany amin'ny toerana hafa nandrenesanao izany, dia hitondra fitahiana ho an'ny ankohonanao, hitondra fitahiana ho amin'ny mpiarabelona, ho amin'ny namanao, dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ho mafiorina sy ho tsara fifandraisana tokoa ane. Izao sy anao. Amen.
ray malala am-piafitiavana indrindra sy any an-danitra ao sotranao izay no ny amin'ny herinandro ity izay nomenao anay indro rana marina izany izay tamin'ny loha hevitra manokana androany dia ny fahaizana miresaka raha eo mampianary izay anana izany toetra nambaranao izany ka eo amin'ny ataonay rehetra amin'ny fifandraisanay na amin'ny ankonanay na amin'ny any ivelany dia mba ho modelinay tokoa ane ianao tompo aoka tsy ho veromaina izao herinandro ny arahanay teto izao fa hitondra fitahiana ho an'ny ankonana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.